Rabatsikeretrarehetra ny atoetrano tsirairay avy any tonga soato amin'ny quand il faut tonga sy eto amin'ny info izay tsy ambolohany aloha dia mialatsiny fa kasikasika ny fiova tsy dia salama iresaka ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana zao dia malaza dia malaza resaka politika resaka kolikoly ny resaka resantsika androany satria malaza dia malaza amin'izao fotoana zao hoe ifitsangatsangana ny rana amin'izany miara-manonja zany izay no resantsika androany ny teto nantao a Madagasikara hatr'izay nisy foana fanonganam-panjakana nisy foana manifestation nisy foana karazana antoko maro karazana groupe karazana fivorian'olona maro dia maro manao fihetsiketsehana vanakorontanana manao fihetsiketsehana fitakiana zavatra ihany koa manao fihetsiketsehana famoahana hevitra fa ny zavatra tiana horesahana androany dia ny ao Madagasikara dia mizaina no sy manana kolotsaina malagasy efa mampiasa ny faravody manasitrana amin'ny alalan'ny rafina ny malagasy dia lazaina fa manompo sampy dia izy zavatra zay nanomboka indrina baiboly dia adino navela tanteraka kolotsaina malagasy ny soatoavina malagasy ny fitsaboana malagasy najanona fa tsy mety tsy tsara hono mitsabo satria manompo sampy mitenitsika hoe tsy manao fanafodiny ny vazaha tsisy tanteraka zany eritreritry zany fomba fataon'izy ireo dia fampidiana loko fampidiana isa fampidiana symbole fampidiana litera fa misy zavatra anankiray izay mamelona izany zavatra rehetra ampidiana zany mikasika izay mokile izay indrindra efa ny fanesesitro foana nisy ny rahalatsaka nisy ny olona maty anatin'ireny feo alefa anatin'ireny logo izay ampiasain'ireo mpanao politika dia misy zavatra miafina anatiny na ny loko ampiadiana dia milaza zavatra izay afatra zay angatan'izy ireo amin'izay entité angatan'izy ireo azay loko mena ny chiffre izay afenao anatiny dia ny symbole ampiasainao anatin'izany dia mitaky zany hoe ilay zavatra ivavahan'izy ireo angatan'izy ireo no manome toromarika hoe zao ny akambana dia mila ain'olona na mila raha lazaka ohatran'izao ny isany dia azonao zavatra ilainao omenanao zavatra ilainao malaza tatoato ilay anarana hoe miara-manonja amin'ny 6 février 2021 naninna anao fitsangatsanganana amin'ny 6 février sy amin'ny 9 févroary 2021 fa tsy natao tany amin'ny 6 février 2020 na 6 février 2022 izany fivoriana zany fitsangatsanganana izany misy antony sy miara-manonja dia zavatra raha ihany niarafatiky ny afeniny zany teny zany izay misy chiffre isa satanika dia nisy 166 sy ny 999 izay afeniny zany teny zany raha vakitsika ilay miara-manonja dia misy M miara dia misy tsiboka dia manonja horisantsika eo ihany koa mikasika ny logo satria na ny logo ihany koa dia efa milaza chiffre 666 na koa 999 ao amin'ny miara-manonja le izy hoe inona fomba azahotsika an'izany chiffre zany ny miara-manonja dia M ohatra mijerana logo tsika dia misy M natao majuscule satria io M io no mamelona nyreo litera rehetra ireo ny litera M no manome sakafo raha mijery ilay logo tsika dia misy M ngeda be maso mijery voalohany dia mieritreritsika hoe M tokoa ty vazavaiko ary aoriana kely ao raha toka litera M tokoa izy io na zavatra hafa eo ambany kely eo misy sary olona maromaro
ambany kely eo misy an'ilay manonja zay avy amin'ny manonja. Ambany manonja kosa indray nefany mbola misy tsipika kely roa zay avy am'izay son zay feo hoe manonja zay dia ranomasina. Ao amin'ny miara dia tsy maintsy avadika o isa. M raha avadika isa zay ao amin'ny alphabétique dia ao amin'ny chiffre 13, tondra ny chiffre 13. Ny I 9, ny A 1 satria izy voalohany alphabet, ny R 18, ny A 1. Et donc raha kambana zany izy rehetra reo dia 13 ampina an'le 9 ampina an'le 1 ampina 18 ampina 1 dia azahoana isa 42. Ilay 42 kosa 4 plus 2 dia azahoantsika ny isa 6. Ny 2 dia azahoana ny isa 4 ny ra n. Ilay tsipika kosa indray tsy natao tao fatany fa misy dikany mipetrahana io symbole izy io. Io symbole raha io zay hita ao amin'ny tiré 6. Oterefatsika indray ny amin'ny mikasika ny manonja. Ny manonja indray izy ataontsika ohatrany teo aloha ihany. Ny M ao amin'ny 13, ny A mitondra ny chiffre 1, ny N 14, ny O na O de 15, ny N ao amin'ny 14 ihany izany hoe rehefa akambana ireo chiffre reo dia azahoana ny isa 68. Ny 68 kosa indray 6 fois 8 azahoana isa 48. Ny 48 4 fois 8 azahoana lay isa 32. Ny 32 3 fois 2 azahoana lay isa 6. Dikan'izay dia azontsika zany ny amin'ny miara tiré manonja dia nazahoantsika an'ilay chiffre 666. F1 février, F1 6, E 5, V 22, R 18, I 9, E 5, R 18. D nazahoana chiffre 83. 83 kosa indray 8 fois 3 nazahoana 24. D 24 égale 2 plus 4 ça fait azahoantsika 6. Azondray zany le isa n ao amin'ny volana février 2021 dia ohatry fano azy 20 pitombona an'le 21 dia azahoana 420. 420 kosa indray 4 plus 20 azahoana 24. Dia 24 roa ampina efatra n dia mazava ho azy zany fa azontsika la isa 600, azontsika la isa 666. M lehibe iray avelantsika eo aloha fa iny zanany izay isa aty aorina no jerevantsika. Ny eo anatin'ny logo misy M dia avy eo misy ilay miara ilay iara no important eto no jerentsika. Ambalina iara misy bonhomme maromaro zany hoe misy olona maromaro mandeha folo izy io ohatra ka mijery ny maso ireo olona folo reo raha mandinika tompoko ary amin'ny fahasivy ny olona ary farapariny ary misy teboka anankiray izay miafina tsara fa mila mandinika mahita azy. Ilay teboka dia teboka avy amin'ny J avy ety amin'ilay manonja. Ilay J avy amin'ilay manonja zany misy teboka ny J iny dia miafina ao anelakelan'ilay fen'ilay anankiray ao amin'ny fahasivy. Ary ambanin'ilay manonja misy ranomasina manonja anankiroa, tsipika anankiroa. Tsy natao tao foana ihany koa izy io. Folo izy ireo raha mijery fa raha tena mandinika tsara dia tsy folo izy ireo. Zay ny antony nasiana ilay teboka. Olona folo izy ireo manana loha folo. Manana tanana roapolo satria roa avy isy havanana ny tanany. Manana tongotra roapolo satria avy isy havanana ihany koa ny tongotra. Raha tambatra zany isan'ireo loha sy tongotra sy tanana ireo dia 50 ny isany. Izay 50 zay nefany tsy afaka miasa zay raha ohatra ka tsy nasiana ilay teboka izay miafina
ao anelakelam-pean'ilay olona fahasivy satria sivy ny litera miafina eto a dia tsy maintsy afenina ny anelakelam-pean'ilay olona fahasivy a ilay teboka izay amoana zay ahitana an'ilay isa fahasivy. Ilay isa 50 azontsika teo zany a analana ilay teboka anankiray dia lasa mivadika 7 dia ny 49 4 fois 9 azahoana isa 36 enina amby telopolo ary ny telo ampina enina dia azahoana isa 6. dia ny isa 1 ny enina 14 ny o 15 teo ihany a ny enina 14 ihany raha kambana ireo isa reo dia azahoana 55. 1 plus 14 plus 15 plus 14 plus 10 plus 1 égale 55. 55 dimy ampitombona ny dimy azahoana 25. 5 tsy azahoana ninina zay iza 25 zay. Ilay tsipika kely roa izay ry ambanin'ny onja satria iaran'onja zay dia tsy maintsy mila ranomasina mifameno ilay anonja sy ilay ranomasina ary ambany. Nazahoantsika isa 55 izy teo 5 fois 5 izy nazahoantsika 25 de 2 plus 5 égale 7. Misy tsipika kely anankiroa ranomasina manonja anankiroa iry ambany iry iny anankiroa iny ampitsika an'ilay 7 izay azotsika avy tam'ilay 55 ilay 25 sy 2 ampinany 5 égale 7 ampinan'ilay 2 dia nazahoana isa 9. 999 izay azony avy amin'ny iara ilay petit bonhomme folo ary ilay anonja sy ilay tsipika ary ambany. Noresako teo any M izay misy tao hoe reny misakafo izanany raha mijery indray mipimaso dia mieritreritsika hoe M tokoa na litera no io aloha io fa raha jerevana kosa indray ny logo dia tsy M velively tompoko io fa dia tongotra olona anankiroa zany hoe lahy sy vavy satria ny olona iaran'onja zany tsy olona ray fa olona roa. Misy olona folo ny hitantsika eo manana tongotra roa daholo ireo olona ireo manana tanana roa daholo ary lahy sy vavy satria ny antony nampiasana ilay couleur mena izay couleur na resaka sexe na resaka érotisme dia mistikany ary izay mahatonga ilay M raha mandinika tsika dia natao ohatran'ny M manoratra azy fa dia vatana hanche ilay mitsangana hanche n'olombelona anankiroa zany hoe tongotra anankiroa ilay manao endrika na M eo aloha fa tsy M velively satria hiaraka anonja ny olona anankiroa dia misy ranomasina anankiroa ary mandeha tsiroaroa daholo ireo rehetrarehetra ireo ny ao amin'ny miara dia misy litera A anankiroa miara misy litera anankiroa ao amin'ny manonja misy litera A anankiroa ihany koa anankiroa dia ny ao amin'ny manonja litera A anankiroa izay inona ny antony moa natao litera anankiroa A le isa tsy natao litera hoe I ohatra na O satria fiandohana A chiffre 1 fiandohana zavatra lohany zany hoe lohan-javatra ny A dia normal raha mandeha anankiroa satria ny ray aman-dreny dia loha ny zanaka zany hoe raha tsy teo ny ray aman-dreny tsy misy ny zanaka raha tsy teo zany ireo ray aman-dreny roa zay pied anankiroa pantalon anankiroa izay afeno anatin'ilay M dia tsy eo ireo ankizy ny ankizy dia le iara ireo ankizy anankifolo zay manonja anankifolo na
raiky ambiny folo miaraka am'le teboka sexe anankiroa olona roa matoa zany asiana teboka lavalava anatin'ilay relakelapeniny anankiray dia ny ray lehilahy ny ray vehivavy mbola eo ihany koa ny a izay samy misy teboka ary amin'ny iara misy teboka dia izay manafina an'ilay sexe an'ilay olona anankiray ilay teboka ao amin'ny fasivy n'ilay bonhomme dia misy teboka ihany koa izany hoe le zavatra tena ilaina sy miafina ao anatiny dia mandeha tsiroro foana ary mbola ao anatin'izany rehetrarehetra zany koa natonga ilay ranomasina manonja ary ambany ery satria olon-droa no miaraka mifampitatana lehilahy sy vehivavy dia andeha araka anonja le ranomasina roa na symbole na ranomasina anankiroa zay atao ary ambany ery zany hoe ilay ataontsika hoe M dia dinina tsara fa hanche olona anankiroa no eo fa tsy litera M velively zay ny afen'ilay logo ina moa natao azy natao M olona anankiroa lehilahy sy vavy natao loko menamena satria mena dia loko manintona loko midomina loko na érotisme loko na raha loko na herisetra Michel Eugène Chevreul dia mpahay tantara frantsay izay namorona ny chromatic circle na ny faribolana miloko izay lehilahy fantadaza amin'ny fampiadiana loko misy zara karazana fitsinjarana maromaro ny loko ny couleur primaire na loko voalohany faharoa kosa dia ny couleur secondaire na ny loko faharoa couleur tertiaire na ny couleur intermédiaire ao ny loko mafana amin'ny kapeny dia ny loko mena ny loko orange na volomboasary ary ny loko mavo mena mandray anjara amin'ny fahaleovantena fivezivezena hafanana ny afo ny ra fo fitiavana milaza ihany koa zany érotisme fety milaza ihany koa zany loko mena zany fahafatesana milaza ady ary milaza tsy fankatovana fipoahana ady loza herisetra raha araka psikolojia kosa ndray izy ny mena dia misy ifandraisana amin'ny fahavelomana ny fahazotoana ny fanirina miady ary ny toetra maherisetra ny mena ihany koa raha tany amin'ny tolo taloha fahagola dia manondro teboka kardinaly atsimbo logo zay resantsika aty zany dia zavatra tokana zavatra resahany dia manafina ilay chiffre 666 na 999 izay entité tokana izay angatan'izy ireo manome hery azy ireo amin'ny zavatra ataon'izy ireo mba azahoany ny zavatra iridy ary amin'ny alalany zay zavatra zay no ampiasain'izy ireo ambaboana ny maso ny mpijery ny maso ny vahoaka voasitona amin'iny couleur iny voasitona amin'le mot-clé ampiarahanao izay symbole lettre isa ampiasainao nefany izay rehetrarehetra zay magie ihany koa ianaran'izay dia tonga avetrany any an-tsaitsika izay zany tsy valapatra ela androany fa ilay miara-manonja dia chiffre 666 logo 999 zay efa maharaka mahafantatra ny chaîne atsika efo eva iskanto efo dia efa nahafantatra satria efa nisy logo na tarika na fitondrana izay efa noresaka ihany koa mitovy amin'izay dia zavatra raha izay ihany no foazin'ilay logo izany hoe le chiffre 666 sy le 999 io roa io ihany no miady eo ary efa nresantsika teo ihany koa moa ny couleur dominant dia ny mena ny orange mena rouge ny orange ny volomboasary
ary ny jaune mavo ireo couleur telo reo zany a dia zavatra raha ihany no ampiasainy hariva ireo couleur reo rapidina miaraka amin'ny symbole miaraka amin'ny chiffre dia tsy maintsy manafina ilay chiffre 666 999 izay avadika ambony ambany ho avy eto any tena koa manaraka manao conclusion sy manazava bebe kokoa fa sao dia sorena anareo avelako aloha nareo hijery anaty haty mandeha any amin'ny google mijery ilay logo dia mba manao recherche kely manao analyse kely ivirina ihany tena koa afaka andro vitsivitsy anazava bebe kokoa lalilalina kokoa kasika zany rehetra zany isorana anaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany veloma tompoko manaraka indray